Isa sivy telo amby roapolo isan'isa rahan'ny Monsters maditsy fafana taorian'ireo baolina nentim-tanana sy notsaraina ny fanesy azo ny ekipandry Zo sy ry Dadabe. Nandritra ity lalao famaranana fiadinan'ny tompon-daka aparitry ny ligy rugby teto amin'ny kianja Rasolonjatovo Ambatondrazaka ho amin'ny ligy nalaotra Mangoro ny alahady 4 amby roapolo Marsa 2020 sy 2 ho amin'ny laharana faharoa ary urakoraka mafy be ho an'ireo tompony amboara tamin'ny herintaona ary mbola tompony amboara manatena fa hitondra zavatra tsara ny ekipa Vitia aloatra Mangoro amin'ny championnat national sy ny coupe de président ary ny angatana manokana amin'izany moa dia hipetraka tsara amin'ny fandaminana avy ao amin'ny liga. Somary nisy olana teo mampimenimena resaka fitsarana hoana nakasikasy io amin'ny hevitrareo manokana. Amin'ny ankapobeny tokony hipetraka tsara ny safidiny liga ao anatin'ny fisafidianana ho an'le mpitsara ny lalao aty Ambatondrazaka amin'izao fotoan'izao satria efa manomboka maty alina ny zoera, efa manomboka mahafantatra tsara ny teknika sy nohatr'izany ka raha voasanatria ka somary hafahafa ny fitsarana dia mampiteraka olana ary mety tsy havita an'le matsy. Vaositra ho mpilalao mendriky Dadabe avy amin'ny Monsters Raisany Sangany tamin'ny fanateram-baolina sy baolina notsaraina kosa ny zandrikely avy amin'ny ekipana Tanofotsy. Solitena hiatrika ny tompon-daka nasionaly ny Monsters maditsy fafana Ambatondrazaka ho an'ny ligy ny rugby aloatra Mangoro. Maditsy fafana dia champion tamin'ny herintaona ihany moa zany nahazo ny amboara. Ezaka dieny izao izay dia hifantana amin'ireo joueur izay andrafitra ny aloatra Mangoro rugby any amin'ny championnat national izay karakara. Sambany hatramin'ny jiron'ny ligy ny rugby aloatra Mangoro ny fankasitrahana sy fanomezana mendrika tahaka izao natolotra ho amin'ny laharana voalohany sy ny laharana faharoa tompon-daka aparitry ny ligy ny rugby aloatra Mangoro.